indray andro no Fahefam-Pisoko dia nifandinika ny akoho amam-borona amin'izay ho lehibe andry zareo. Nahafantatra manko izy ireo fa amin'ny karazam-biby misy dia ny liona no mpanjakan'ny biby, ny railovo mpanjakan'ny vorona, ny tantely manana ny andriana, ka mba iza kosa no mba filohan'ny mpanjakatsika hoy izy zareo. Dia nanendry tena ho mpanjakan'izy ireo ny gisa ka nilaza hoe aleo zany mpanjaka sy filoha hitarika anareo fa zany ny lehibe indrindra ny vorona sy akoho rehetra ety an-tanety. Namaly zany hoy ny Fahefam-Pisoko ka nanao hoe tsy manaiky an'izany didijadona be zany izay. Ianao dia mitady isofoka ohatry ny lohangisy eo sady ianao mangalaketsa ka raha ianao ve lasa mpanjakanay tsy hosoroanao amin'ny tendanao zany ake. Ny akoho lahy indray no nanandra tena nanao hoe raha sery vitany malao ve dia aminona vatotra koa zany mendrika ho mpanjaka fa aza mitadiny tsy misy satria zamy mahery sy piady iza moa no anjombona mpamohanareo isa-maraina ny olombelona aza manaiky ahy mpamany olan'izy ireo satria raha ny olona no manitsa ambazimba dia ny akoho lahy no tapadoha mba mendrasa tatana fa ny akoho nge tsy nanidina tsy nahandro ny andro zoma sady ianao ty to mahery tanàna tony akoho lahy fataka raha ianao ve no lasa mpanjaka tsy lasanao daholo ny vatim-borona rehetra. Mitsangana kosa hoy ny ganagana ka nilaza hoe raha samy anendry tena ihany tsy aleo ve atao raharaha ifanekeny izy ity, aleo atao latsabaty-pifidianana ka izay rehetra vonona sy mafen'ny fepetra no hirotsaka sy hovidiana, aleo anjaka ny demokrasia. Ny rangaranga kosa ny tendany gisa raha naheno izany ka nanao hoe laviko zany zareo ireo olombelona manao fifidianan'ireo feno sy ka sy alabato na ry zareo aza tsy mahafeno demokrasia ko maika kosa fa isika aleo ihany manendry tena. Tsy hanao kanakana mandro akory isika ka hanao izay tiany fa raha za manokana dia manohana ny hevitry ny gisa. Hoy ny akoho lahy mety rangana engana lasa mifanipaka Pisoko eto fa aleo atao fifidianana ara-demokrasia dia hito eo izay lanim-bahoaka nitehatehaka sy niorakoraka ny vahoaka raha nahare izany ka tapaka fa atao ny fifidianana ny mpanjaka. Izao amin'ny feany ekeny besony maro fa atao latsabaty ny fifidianana izay ho filoha sy mpanjaka atsika. Noho izany ireo rehetra maniry mikasa sy hirotsaka dia afaka manao propaganda na fampelezan-kevitra raha pitso satria ny fifidianana dia ataontsika raha afaka pitso azoma. Ny olombelona hono raha hiteny miala satroka, ny omby raha hitrena miala saritandroka, ny akoho lahy kosa raha neny miala kopakopaka. Koa faliana ho ahy akoho lahy mifanatitava aminareo Fahefam-Pisoko satria isika zao ny akoho lahy sy masoandro ka mifampitaotra amin'ny lavitra koa manahoana daholo ny Fahefam-Pisoko ka izao manentana antsika vahoaka rehetra hifidy masira. Rehefa izao akoho lahy ny lasa mpanjaka dia mahazo manambady maro daholo ny lahy rehetra eto amin'ny fanjakana tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy izany ihany fa izao koa anangana fotodrafitrasa goavana fanaovana adina kosy ady borotsoloza isika ary ambany lanitra. Rehefa izao no eo amin'ny fanjakana dia ho alambana koa ny amintsika ka ho faty ny isarahana ary tsy hoe ahitany akangatsara soratra aho ka hamelany akoho tamanantrano. Ny tenako dia ilay akoho mikotroborona ka misasatra ny tsy any tena satria ianareo dia zanako avokoa. Ka izao aza manao toy ny akoho kely tsy paza-potsombary ka sady falo ny sahirana fa misy kakana be da be sy katsaka ao ho zaraina amintsika atao sakafo ary misy ihany koa ny akanjo sy t-shirt ho an'izay mbola tsy manana. Niditra indray ny dokotra sady miezaka nanandrapeo nanao fampelezan-keviny. Hoy izy salama tompoko lafinaritra tompoko vavy falomariabanareo ny tenako dokotra akehitriny dia fantatro ary tsapako fa efa elo izay ny andrasanareo azay marina sa tsy marina. Misy fomba fitenindrazana izay matsy manao hoe manandarandray ny dokotra fa merika ny andro ary hainareo fa na mahitany na lohataona na fahavaratra dia hitanareo foana doko ka amin'ny maharadoko mahery andro aho dia fantatro tsara fa nitoerana mampanjaka dia masina sy saripady ka miteny aminareo ankehitriny fa ny mpitsabo sy ny mpandala ny fomba toa ahy no mendrika ho amin'izany toerana mampanjaka izany ambarako mazava eto fa ny fiainanareo sy ny fahasalamana ho amin'ny vahoaka mba ho ela velona no voalohan-drarako noho izany dia hiady ho an'ny zotsika isika mba tsy ho ataon'ny olombelona tsinitsininy ekena sa tsy ekena tompoko lahy sy tompoko vavy.
niorakoraka sy falo ny vahoaka na re izany. Ka izao tonga dia asa izy ty fa tsy kabary misy oditrakana sy vitamina ho an'ny ankizy ao ary rano fisotro sy sakafo ara-pahasalamana natao any tsirairay dia samy maka ny anjarany avy sika rehetra. Kisalavatenda panjakanay rehetra, kisalavatenda panjakanay rehetra, kisalavatenda panjakanay rehetra. Izao kisa dia vonona ny amitany adidiko fanatsarana ny fiaina vahoaka Pisoko. Tompoko lasy tompoko vavy, tsy miafina aminareo vahoaka tsy vaky volontsony fa miariary toy ny tafika andrefa tanàna ny asa efa nataoko ohatr'izay. Tsy vao izao ao akory no ny asa ho anareo tahaka ny nataon'ireo kandida sasany, fa ny gisa kosa dia any vahoaka satria avy amin'ny vahoaka. Marina sa tsy marina? Tanteraka ankehitriny ilay fitenenana hoe sary tadiavana sala migisa mainty tompoko lasy tompoko vavy. Ny tenako gisa dia miara-mila efa hainareo tsara. Ny tenako sady lava ny ngeza. Ny tenako no niaro anareo ohatr'izay sady mbola hiaro anareo ary ny vady aman-janakareo. Ny olombelona aza miaika ahy mihitsy amin'ny fanairana raha misy ny mpangalatra tonga. Maika fa isika Pisoko, gisa aho, misoroka ny tsy fandriam-pahalemana. Ka izao, rehefa izao ny lasa mpanjaka dia hanao topo filomanosana na pisinina makadiry sika. Ka mivorona tanety rehetra dia hisitraka sy hilomano amin'izany tompoko lasy tompoko vavy. Ny akoho kosa tsy adino fa hanamboarana tady lavabe toy ireny teleferika mba hipetrapetrahana. Ary ety ampamaranana dia tsy hanao toy ny gisa lasa namanao akory ka misisa mika ihany, fa misy ao ny provende ho an'ny poulet de chair, ny katsaka sy fotsim-bary ho an'ny akoho ary apomby malemy kosa ho an'ny vorona. Ka samy ary milahatra isika maka ny anjarantsika rehetra avy. Aoka tsy hifanosika fa na hiveriny indroa azy nareo tsy mahalany izany. Kisalavatenda panjakanay rehetra, kisalavatenda panjakanay rehetra, kisalavatenda panjakanay rehetra. Noho ny nataony latsabato ka vita dia lany ho mpanjakan'izy ireo ny dokotra, ka avy hatrany dia ny kabary teo anatrehan'ny vahoaka Pisoko nanao hoe ry vahoaka Pisoko tsy vaky volo, tompoko lasy sy tompoko vavy. Amin'izao mampanjaka voafidim-bahoaka ny tenako izao dia faly manambara aminareo aho fa amin'ny talata ho avy izao dia hisy fivoriam-Pisoko lehibe eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka samy mifampilaza tompoko fa zava-dehibe no hodinihana sy hotapahany. Hainareo tsara ary ambarako etona fa ny fampandrosoana ny fanjakana dia haitsika fa tsy efa mpizasa mirery. Adiditsika miaraka io ka tongava maro tompoko. Misaotra makasitraka tompoko lasy sy tompoko vavy. Noho ny tonga ny talata dia vory maro ny vahoaka ny Pisoko anatrika ny fivoriana. Vory eto daholo ny vahoaka ny ambany lanitra ry Andriamanjako, omenanao ny asina tompoko. Tsara antitra ianao ry mpanjaka, mifanatera amin'ny ambany lanitra. Ry vahoaka Pisoko tsy vaky volo, ny akoho lasy ny akoho vavy, ny gisa sy ny gana, ny vorontsiloza ary ny dokotra, arahaba sarasara tompoko lahy, arahaba sarasara tompoko vavy. Afaliana lehibe ho ahy no andraisako fitenenana manoloana anareo ankehitriny. Voatendry ho praiminisitry ny fanjakana moa i akoho lahy ary ho jeneralim-boninahitra kosa ny gisa. Fotoana izao hanarenana ny tany sy ny fanjakana ka hiadivantsika ny soantsika koa mamborona manoloana ny tsindry azolena ataondra olombelona amintsika. Ry zareo zanak'olombelona manko dia limpandrosoana loatra ka ny akoho mamborona indray no anodinana trano fisakafoanana sy finoana atao sakafo. Iaraha malala izany toy ny poulet de chair miantokantony eny an-tsena, ny gisa sy ny vorontsiloza ary ny gana afatotra anaty sobika entina amidy. Loza mitatao antsika akoho mamborona izany ka noho izany fotoana izao hietsehana sy hitolomantsika ry ambany lanitra. Rehefa natao anefa ny fanamariam-pantongavana dia fantatra fa tsy tonga tao ny poulet de chair, eny fa na dia ny solitenany aza tsy nanatrika izany akory. Laza manko ny poulet de chair fa ry zareo hony dia mahazo tombotsoa lehibe avy amin'ireo olombelona amin'ny alalan'ny fanomezana jirony akoho sy rano ary sakafo mafilotra toy ny provende, ny démarrage sy ny finition. Ka voakarakara tsara andro aman'alina dia vonina ny afony ainy ho an'ny zanak'olombelona
fa voninahitra ho azy ireo ny maty vonoina. Ny fanaiky ary ny vahoaka am-pisoko fa iomana ka rapitsy vao maraina dia irohitra eny an-kianja fampiadiana koa itolona ho an'ny fahafana ary samy ilanja sora-baventy. Noho nahita izany anefa raha olombelona dia naka ny famakiny ka nandeha nisamotra sy namono ny vorona am-pisoko. Noho ny hery tsy mitovy anefa dia resy ny vahoaka am-pisoko ary dia rifatra nandositra izay tsy maty. Tao ny nanao azy ambilany, tao ny namono azy tsotro izao ka maro ny maty sy naratra, na dia niaro tena sy niezaka nanohitra tamin'ny tsaingoka sy velifantsy ihany aza ny akoholahy ary ny gisa kosa nisoroka izay nikasa ny kapa ny tendany. Nametraka didy amandalana hono ny vahoaka am-pisoko ka nilaza fa mba hamaizana andraolombelona dia tsy mahazo maneno intsony ny akoholahy mpamoha sy mpanaitra isa maraina sy famantaran'olombelona manomboka izao. Ny gisa tsy hanaitra azy ireo amin'ny mpangalatra sy mpamakitrano intsony. Ny dokotra tsy mahazo manandro andraolombelona. Ny akoho ihany koa dia tsy manaiky atao fitaovana ka entina ampiadiana hitadiavan-draolombelona vola amin'ny adiny akoho. Ny akoho mamborona rehetra izay fanaovan-draolombelona sorona alatsadra ihany koa dia tsy mahazo manaiky an'izany intsony fa ny olona no manitsa bazimba ka isika no tapahan-doha. Marina anefa fa mahazo manatody sy mikotrika ny vahoaka ny pisoko mba tsy ho lany tamingana izy ireo. Ity angano ity dia mampatsiahy sy mampitandrina antsika fa ny demokrasia tsy mifarana amin'ny fifidianana fa eo no tena fiandohany. Tsy kabary sy fampanantenana mantsy fotsiny izy fa mitaky famatoran-tsaina, fandinihana lalina ary safidy matotra avy amin'ny olom-pirenena tsirairay avy. Rehefa resy ny fampanantenana pokaty, fanomezana vetivety na kabary mampientanentana ny olom-pirenena dia very tsy kelikely ny tena hevitry ny fifidianana ka lasa fitaovana anamafisana fahefana fotsiny. Na samy manana ny lazany sy ny heriny aza ny mpirotsaka hofidiana dia ny safidy ny olom-pirenena malalaka, mahalala ny zony ary tsy mivarotra ny safidy noho ny tombotsoa manokana ihany no fototry ny fitondrana ara-dRariny sy ara-dalàna. Ao anatin'ny tontolo politika iainan'ny Madagasikara ankehitriny, mampianatra antsika ity angano ity fa ny demokrasia dia mitaky fandraisana andraikitra mitohy, fanaraha-masiny mpitondra, fandraisana anjara amin'ny fanapahan-kevitra iombonana, firaisan-kina ary fanoherana ny tsirariny sy ny fanitsakitsahana ny zo. Mipetraka sy velona ny demokrasia rehefa samy miteny ny olom-pirenena, mahay miaro ny zony, mitaky ny mangarahara ary miaro ny tombotsoa iombonana. Raha mailo sy mirahina ny olom-pirenena tompo-tsafidy dia izay vao anana ny lanja ny latsabato ary tsy ho verimaina ny tolona natao ka ho tena demokrasia hitondra fampandrosoana marina ho an'ny fiarahamonina no hipetraka.